Tontolon'ny varotra kosa indray hatsaraina anaraka ny toetrandro sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny zava-misy ny raharaha ao anatin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Noho izany tsy maintsy misy ny fepetra samihafa noraisina. Ao anaty fanavaozana sy fanatsarana ny sehatry ny varotra ho antoky ny fampandrosoana ara-toe-karena eto Madagasikara dia nilaza ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana fa maro ireo fepetra noraisina. Isan'izany ny fametrahana ny lalàna antoka ho fiarovana ny mpanjifa. Eo ihany koa ny fametrahana ny guichet unique à l'exportation. Ny guichet unique à l'exportation dia toerana anankiray izay andanan'ireo mpanondran'entana ahafahany manondrana tsy mivezivezetsy na mivezivezy roa intsony izy fa ao daholo no hita ny antota taratasy sy ny antota vaovao rehetra izay tokony ilaina ahafahany manondrana entana. Fitsanganan'ity guichet unique à l'exportation ity dia famporosihana, anisan'ny famporosihana analana an'ireo sakana lehibe eo amin'ny fanondranan'entana mba anamoramora izany ka idira ny vola vahiny eto amintsika. Nasiany sekretera jeneraly ministeran'ny varotra sy ny fanjifana resaka ihany koa ny mikasika ny fametrana ny conseil de la concurrence. Sehatrio no afaka hitsara ireo rehetra fifandirana ara-barotra. Ao anatin'izany ny resaka fifaninanana tsy ara-drarana na concurrence déloyale izay misy. Raha tsy tenitsika hoe nalaza teto amin'ity fireneny ity ilay tantara momba ny savony nosy sy ilay savony anankiray avy any ivelany izay tsy ho teneniko tokoa ny anarany. Ireny dia tsy nisy sehatra ahafahana mitsara azy fa ity conseil de la concurrence iny afaka mitsara azy. Nilaza ny ministeran'ny varotra fa ho noamafisina ny fanaraha-maso ara-toe-karena sy ireo akora efa lan-daty izay mitobaka eny an-tsena amin'izao vanim-potoana fety izao. Nitondra fanazavana mikasika ny fiakaran'ny vidina akora ilaina amin'ny andavanandro na ny PPN ihany koa ny ministeran'ny varotra. Manaraha-maso an'io izay marina nefa fa tsy miankina ministera ihany. Ny ministera dia mety amin'ny transaction commerciale fa eo amin'ny tsena resam-pirenena zany miaka-midina ny dollara any mahatonga aloha fa tsy hoe avy tsy hoe miala andraikitra akory fa zay zava-misy miaka-midina ny dollara dia manaraka zay fiakaran'ny vidinety moaka fety koa dia mahabe mpanararaotra. Noho izao asaramanitra izao dia niroso tamin'ny fizarana nofon-kena amin'ny tampim-pihavanana ho fiaraha-mifaly amin'ireo mpiasa ao aminy ny ministeran'ny varotra. Nahitana akoho, menaka ary vary izany.